Tsika mieritritra hoe matory de milamina. Non. Zay le teneniko hoe le vatana miasa foana. De mamoaka sécrétion isan-karazany, mamoaka tsemboana, mamoaka chaleur isan-karazany. De iny zavatra iny misy interaction foana amin'ny manodidina. De tiany bien sûr zay le bibikely tia mafana koa de manantona anao de mety mipetraka any anatin'le éponge elany ela. Apetraka foana le base. Io sakafo hoanintsika io misy fiaviany io. Hena ohatra. Fa iny biby niaingana iny na sakafo nohaniny. Bozaka ve sa provamby fotsiny, taiza izy sakafo, taiza izy matory, ohatriny ahoana ny fomba fiainany. Misy karazana vilany tsy afaka ampiasaina ohatra hoe tsy tsara asiana sakafo misy sira, misy acide, ohatriny hoe aluminium ohatra. Faly mirabantsika rehetrarehetra indray naty ity podcast Salamaso Tomaty miaraka amin'ny docteur Io foana tsika anaty ity fandaharana ity iresahana izy ataontsika hoe médecine préventive, hoe ny ahafahantsika mba misoroka mba tsy ho tratry ny aretina. Zay ny tena tanjona izy docteur Io anaty ity. Salama aminao docteur Io. Salama tsara Mandimby. Bonjour Mandimby, miaraba ny mpikeno sy ny mpijery antsika. Androany tsika docteur Io hiresaka momba ny tontolo izay iainantsika olombelona, zany hoe tsy le tontolo iainana écologie sy environnement akory. Tsika tena intéressant miresaka an'izay fa andro aloha tsika hiresaka momba ny hoe lay toerana tontolo izay iainantsika izay ifandraisantsika isan'andro isan'andro eny amin'ny andavanandro eny. Ka voatongotsika ao amin'ny trano angambany izy ity hoe ohatrany ahoana docteur zany atao hoe trano ara-pahasalamana zany. Ny tsika en interaction foana zany amina zavatra manodidina antsika. Tsy maintsy misy interaction zay zany. Misy zavatra miainga avy any amin'ny tontolo iainana de misy réaction avalin'ny vatanantsika, avalin'ny vatana avy amin'izay tontolo iainana izay. De tsara fantatra zany hoe inona daholo no mety interaction tena matetika mahatonga ny olona lasa any amin'ny dokotera. Ny ao an-trano, voalohany indrindra ny rivotra iainanao an-trano, ny air mintsana. Io mety ho polluena zavatra maromaro. Anisany ny resaka combustion rehetrarehetra, fandrahoana sakafo amin'ny ankapobeny. Tsy teny akory raha hoe ny resaka hoe ny raha mampiasa air climatisé entre guillemets sy ny fa combustion fotsiny aloha no resahako hoe ny fandrahoana sakafo. Ireo n'inona combustible ao ampiasaina, na gaz io charbon, kitay, pétrole, de misy entina mivoaka azy amin'ireny combustible ireny. Particule fine izy ny englobentsika anazy ankoatran'ny particule hafa sy ny élément hafa izay avoakany toy ny benzène ohatra etc. De ireny zavatra ireny absorben'ny vatana raha ohatra ka manakaiky azy de iny avy eo mety mitarika aretina am'izay rehefa ela rehefa zay ny olona tonga de ohatrany hoe manaikitra ny tenda, tonga de milataka ny ranomaso, nevina ohatran'izay. Normal reny réaction reny satria zay ny réaction amin'ny vatana. Ny ranomaso mitondra an'le particule mivoaka, le rano mivoaka iny. Le nevina tena avoaka ho anosika mihitsy. Le mangakangaka tena alerte hoe misy zavatra tafiditra tsy zakako, de irrité nefa ny réaction amin'ny vatana le izy. Bon, zay moa zany. De fahendrena tonga de efa fantatritsika hoe rehefa sokafana ny trano mba justement hiparitra le particule rehetrarehetra sy le élément rehetrarehetra mety mivoaka avy amin'le combustion ka mety miagressé amin'ny vatana. Iny hoan'ny zazakely matetika ny ohatran'ny eritreretina nefa na ny olon-dehibe rehefa ela de mety déborder le système de défense an'le olona de
lasa mitraka le aretina. Misy fomba anankiray izy ity dokotera tsy haiko avy aiza izy ity eny mety hoe zay ry mahavy tsy mihinana antsika koa tsy mihinana antsika koa le hoe mandorondoro zavatra kely ao an-trano mba hamanimanitra ny trano. Misy fomba le hoe mandoro laboziky manitra, mandoro zava-manitra le combustible koa izy ireny. Nahita documentaire hoe ankoatry am'le mahamanitra anazy zany de misy particule fine koa le izy zay iainantsika le ao fo antsika anatintsika any. Zavatra eritreretintsika ohatran'izay zao hoe mitondra tombotsoa hoe mampahazo zenina anao nefany misy entiny, le entiny iny misy particule zay tsy hitantsika. Tsy hitantsika, tsy hainao koa raha Miditra le izy de nefa mety physiquement am'le corps mihitsy mba miagasinao raha ny esprit anao zany milamina le corps anao no tena mikorotana de mety lasa alalonga. Le izy tena rehefa ela ny hety tsy voatery ho anao zany no mitranga le izy mety fa de gaga anao fa maninona ary raha zany any anao zany vao gaga nefany le zavatra le mode de vie anao isan'andro mihitsy mety misy agression kely madinidinika zay rehefa mitambatra de lasa déborder le vatana. Ho anay aty Andrenivohitra le izy dokotera sarotraritra ihany koa aloha le rivotra le iainana le interaction le satria voalohany aloha io ny iainana isan'andro na mivoaka ny trano na miditra ny trano de tsy maintsy iainana isan'andro de ahoana nefa ny ialana amin'io zany hoe mandeha vakansy isan-kerinandro ve ohatra sa ahoana nefa mety tsy ho vita zay nizy nanao masaka raha tena le rivotra mihitsy de ohatray koa ny hoditra koa zavatra remarqué koa rehefa avy mivoaka ny ivelany any de feno menaka feno menaka échappement io. De mety mifangaro am'le vatana satria zay hoe tadidina hoe ny hoditratsika io no barrière voalohany indrindra amin'ny resaka agression de izy koa mba mamoaka an'izay zavatra secréteny koa mba hiadivana an'le zavatra de zany hoe diovana tsara de diolona zany mampiasa savony zay zakany manaja an'le pH ny peau, manaja ny pH n'le hoditra de amin'ny rano mafana koa avy nampangotrahana azo akao mba hiala le calcaire ao anatin'le ranontsika io satria Madagasikara somary misy calcaire. Zay moa ny inona moa zany ny infrastructurantsika koa efa somary antitranitra voilà de tsara hoe ampangotrahana le rano de mba afaka zay tokony ho afaka. Zay discussion tamin'ny namako anankiray. Le izy tsy manaiky mihitsy raha tsy mangotraka mihitsy le rano. Rano mangotraka hono natao rano madio fa tsy rano mafana. Par rapport amangatsika aloha izy hafany rano mafana fa tsy ataontsika hoe tsy complet le asany raha tsy mangotraka izy satria mila un certain temps, une certaine température vao misy microbe maty. Raha aloha zay. Mo mbola averiko ihany le température an'le vatana koa tsara hajaina koa. Bon, misy fotoana ianao mila douche froide ara-pasitera satria ho taitaitra ianao fa misy fotoana koa ianao mila an'le douche Manaraka an'le mba détendre les muscles détendre le iny koa de efa mi-contrer ny resaka hoe pollution au stress. Le stress mbola ho ataontsika fandaharana manokana mbola retsaka be zany satria anisan'ny zavatra mpahazon'ny olombelona ankehitriny koa zany amin'izao fotoana izao. Fa tamin'ity aloha zany de resaka hoe ny environnement ny ankapobeny Somary tapahako kely ilay fandaharantsika mba hitondranay izy docteur Rioby fanamarihana de momba an'ity fandaharana ity. Izy ity tsy consultation médicale na ihany koa hoe tsy hitondranay fanafody na hoe iresanay momba na aretina fa zavatra tsotra fotsiny hoentina atin'izy ity de hoe torohevitra atolotray ho anareo amin'ny fiainana andavanandro. Ahoana ny kolokoloana ny vatana, ahoana ny kolokoloana ny fahasalamana mba hahatonga ny vatantsika sy ny fahasalamantsika ilamina tsara ka ahafahantsika miatrika ny adidy zay miandrantsika isan'andro san'andro. Noho izany tsy resaka aretina ho izahay, tsy resaka fanafody, tsy resaka symptôme na aretina koa raha izahay ary ezahanay ho zavatra tsotra azo ampiarina sy zavatra azontsika tonga de atao sy mety amin'ny fiainantsika andavanandro no entina ata teny fandaharana.
So atsika rehetrarehetra mahazo an'izay fanamariana izay ary angavianay foana ianareo a anaparitaka an'ity fandaharana ity satria fantatray fa misy namanareo na havanareo zay mety ahita soa amin'ny fanarahana an'ity fandaharana ity. Ndao ary. Irena kely fotsiny le resaka atao an-dakozia dokotera le hoe ny combustible Iny efa misy polluant. police polluant mba ankoatran'ny combustible de dokotera de misy ny charbon sy ny anana zany ny setroka rehetrarehetra ana de eo ambony fatana iny misy vilany. Flavie. De misy vilany a de rehefa avy eo tsika mandoatra sakafo a de ataontsika amin'ny vilia de sotro sy ny rehetrarehetra. Ahoana ny resaka inona no ataontsika hoe ara-pahasalamana amin'izy ireny ankoatran'ny hoe izy madio aloha zany mazava hoazy fa reny le fitaovana reny ve misy ataontsika hoe spécificité kokoa tokony ho jerevana? Misy zay le spécificité resaha mandimby zay mihitsy. Zay no mahatonga an'le hoe misy karazana vilany tsy afaka ampiasaina ohatra hoe aza tsy tsara asiana sakafo misy sira misy aside ohatra hoe ny aluminium ohatra satria ny raha vilany aluminium na zavatra en aluminium ka asiana an'izay de misy réaction chimique kokoa le Tsy azo asiana sira? ie aliment salé acide. Tsy azo atao anaty vilany aluminium loatra? Io Ay me! Ade raha mahandro laoka ve zany tsy tokony hoe vilany tsy vilany aluminium zany aloha? azo atao zany azo atao satria misy zay moa le resaka chimie misy resaka ion misy resaka électron sy ohatray misy réaction chimique zany mitrango ao anatin'le izy de zay no ataoko hoe rehefa ela ny ela zay moa zany le Ene izy aloha tsy hoe eo eo aloha de à la fin mety ho tarika zavatra ny avancée scientifique zany mandeha foana de ahitana zavatra fa tsara ataontsika ao an-tsaina zany hoe isaky ny ahandro sakafo de le hafanana iny sao de manova le texture le composition le zavatra ampiasaiko na le zavatra hohaniko. Karaha izay hoe dokotera zany inona no vilany hoe ho ampiasaina raha eto Madagasikara satria fa aluminium mahazatra antsika hatramin'izay. Inox no ampiasaina ohatra. Ok, raha azoko tsara anie zany a vilany tany taloha tamin'ny andron'ny dadabe sy bebe reny zany zao no tsara kokoa raha azoko tsara. Terme any presa zavatra tsy atahorana tsy atahorana misy réaction foana le izy fa mba réaction tsy ho nocif am'le olona le mba tsy hanimba le fahasalaman'le olona le izy à long terme zay angambaka. Na céramique koa manko avy amin'ny tany sady makany amin'ny Mba any amin'ny koa sy koa nefany a mba mitsindro ny fahasalamana ihany koa tsy hoe manao publicité ana céramique koa resahana fa tena ara-pahasalamana ny resahana an'izany rehetra zany. zay zany mahatonga ny olona sasany mbola reny ny tazominy satria zay hitany fa le zany manda resaka évolution mihitsy ary matoa misy évolution de miezaka mihitsy zany le olombelona hoe inona mahatsara maha confortable le olona fa tadidrio koa nefa fa misy zavatra tsotra afaka atao nefa manampy mikolokolo fahasalamana. Zay ny vilany fa le resaka sotro sy vilia sy sotro be ato aminay moa zao ohatra ny hoe mividy sotro be hazo satria hoe tsy hikiky an'ilay vilany zay fotsiny fa tsy nieritreretra hoe ara-pahasalamana no hitondrana an'le izy. Sotro hazo no izy zany ray aloha mba tsy mikiky an'izay kikisana. Misy interaction foana izy zany hoe kikinao de mety misy particule lasa raha bovina atao eo. Voilà. Fa hazo mba doux kokoa de hazo c'est naturel kokoa filazako an'izany le zany déjà aloha tsara zany hoe vilia mba en verre aloha tant que possible. Io le resaka température foana zany resahako io raha ohatra zany le zavatra ka tsy mafana ka bon afaka ampiasainao ny zavatra hafa ankoatran'izay ohatra fa raha ohatra hoe vavy mafana de tsara raha mba hoe bakoly verre ihany iny assurena indrindra zany hoe tsy tsara kokoa ny interaction amin'ny resaka sakafo. Lasa tsika resaka kely ihany ao dokotera momba ny kidoro fatoriana zany. Eny amin'izao moa zany efa kidoro éponge daholo natorian'ny olona de ohatra ahoana ny atao hoe kidoro ara-pahasalamana zany
tsy resaka momba ny terme sy ny rehetra itsika fa ohatry ny ahoana zany hoe kidora tsara ampiasaintsika atoriana zany. Sandrina io éponge io eritrereto hoe tsika amin'ny alina matory. Misy zavatra mitrango ao anatin'ny vatana. Na io atsembohantsika io raha mivoaka ohatra. Tsika mieritreritra hoe matory de hoe milamina. Non non non. Zay le teneniko hoe le vatana miasa foana. De mamoaka sécrétion isan-karazany, mamoaka atsembohana, mamoaka chaleur isan-karazany. De iny zavatra iny misy interaction foana amin'ny manodidina. De tiany bien sûr zay le bibikely tia mafana koa de manantona anao de mety mipetraka any anatin'le éponge ela ny ela. De zay mahatsara hoe mba avoaka ny raha azo atao zany de hoe mba soloina matetika ny éponge raha azo atao. Fa iny moa zany bon fa avoaka ahazo masoandro. Voilà. Mba am'zay mba miala ny tokony hiala rehetra ary mba aéré mba am'zay mba miala le bibikely sendra hoe tafiditra ao na ohatran'izay. De ny bodifotsi koa zany raha ohatra ka autant que possible zany mba matetitetika saosy mavesatra kosikotsaina de afa ihany le lamba azon'ny masoandro sy azon'ny rivotra zay aloha. Ok, raha zay ny ao amin'ny trano, ny ao anaty trano fipetrahantsika dokotera de tsika koa miasa mandeha any am-piasana de le zavatra maromaro anampiasana azy tsikahatra hoe manimba an'le fahasalamana ihany. Ny ohatra hoe ny fanadiovana ny latabatra, ny fanadiovana trano lay mampiasa produit chimique be. Izy aloha mampadio fa le hoe ahoana fomba hanadiovana inona no torohevitra hoe mba hanatsarana kokoa an'ireny zavatra ireny satria na le fofony le izy manitra le izy fa tsapanao ihany hoe misy agression lay vatanao le produit chimique ampiasaina fanadiovana ao ampiasanao. Mety ho lasa agressif mihitsy tokoa raha ohatra tsy ihany ataoko hoe le chimie tena be dia be satria le composé chimique chimie anisan'ny matière mi-évoluer be indrindra satria zao indray hono no composé afaka ampiasaina de zao indray hono de arakaraka de le olombelona tena hoe mitady izay mahatsara anazy foana. De bon ok lutter amin'ny microbe fa indraindray nefany eo koa le hoe marketing le zavatra de le plus de production possible de lasa mampiasa composé chimique composé chimique zay mety hoe agressif kokoa noho na composé hafa fa ny vazaha arany am'zao miezaka miverina amin'ny hoe faites vos produits ménagers vous-même de mampiasa bicarbonate, mampiasa vinaigre, mampiasa inona daholo citron Fanaovana savony artisanal zao tena mandeha be mihitsy. Miverina satria hita le izy hoe le zavatra be dia be ampiasaina ao anatin'le zavatra tout fait regny somary lasa agressif be loatra. Le izy tokony zakan'ny vatana ihany fa tellement efa mitombo le agresseur en fait le considéran'ny vatana hoe agresseur de déborde zay foana lasa déséquilibré le vatana de lasa midéborder le système de défense de lasa mora marary. Mora ohatra ka hoe tena vitanao de mampiasa tena zavatra naturel efa simple indrindra bicarbonate de soude, vinaigre, inona izy ohatra menaka, rano mafana na menaka ohatra zay, savony tsotra io tsy zay de be io le izy aloha c'est vrai hoe effort avy amin'ny olona satria mora kokoa mihitsy koa nefa mampiasa an'le produit ohatran'izy reny. Fa misy zavatra anankiray ihany koa dokotera ny resaka sakafo satria misy fiantraikany be dia be ty falotoan'le tany sy ny rano izay ampiasaina amin'ny resaka fambolena sy fiompiana ty. Ohatrohatry ny ahoana le hoe bio dokotera? Apetrako foana le base io sakafo hoanitsika io misy fiaviany io hena ohatra fa iny biby niaingana iny inona ny sakafo nohaniny
bozaka ve sa provandy fotsiny, taiza izy sakafo, taiza izy matory, ohatry ny ahoana ny fomba fiainana. Lavitra be zany raha hoe hiditra supermarché. Teny gasy zay tsy tetezin-doha zay teny zany aza sotroy fotsiny fa za tetezin-doha io taiza sy taiza. Nefany de zay le interaction an'le environnement amintsika. Satria le sakafo hohanin'le biby iny no midéterminer an'le le vatany, zay. Raha hoe zay nohanintsika avy eo nefany le avy aminy, zay mihitsiny. Ohatrizay zany de ohatr'izay mahatonga an'le hoe le bio. Misy norme mipetraka amin'ny sakafo na amin'ny produit iray vao atao hoe bio. Misy ny cahier des charges tsy maintsy amiko. Zay mihitsy. Satria raha ohatra hoe ianao hoe anisan'ny iray nahataitra anazy ohatra hoe tsy afaka mi-se prétendre hoe agriculture biologique raha tsy efa mipetraka tadidiko hoe zao taona le tany tsy nampiasana pesticide, tsy nampiasana herbicide rehetra ty, zay vao afaka manomboka le production biologique. Zany hoe tena madio le tany. Madio, zay mihitsy hoe madio le tany satria na reo zavatra io zany ohatry ny hoe biby hihinana herbe na ataoko hoe biby samy eny tanimboly, inona le bozaka hohanin'le biby io satria mety misy tany zay le hoe misy tany manan-karena nutriment kokoa noho ny tany anankiray zay maina. Maniry ihany le bozaka satria ny végétaux misadapte koa izy ohatra antsika ihany, de maniry ihany izy fa efa misy zavatra hafa indray foroniny indray mba hahatonga anazy anireo. Zay. De inona zay sakafo hohanin'le biby zay? Zay le izy. Na ny zava-maniry koa raha zany ny ataontsika hoe ny legioma sy ny anana zany inona ny taiza ny tany naniriany inona ny nanondrahana anazy, rano misy inona no Akaikina inona izy hainao mety madio be fa tsy hainao le any ambany. akaikina ozinina ve akaikina ozinina mamokatra plastika be. Zay le zavatra. De ohatry ny hoe miteny hoe bio io, oui tout le monde te dira hoe bio fa tena bio tokoa ve le izy? Zay le izy en fait. De zay zany mila zay zany rehefa zay tena velona am'le hoe mamaky etikety zany. Mamaky etikety avy aiza ty zavatra zao no tiako tenenina angambany hoe hafa mihitsy le hoe tantsaha mamokatra ny anazy ka tsy mampiasa loatra an'le tsy mampiasa herbicide na pesticide na engrais chimique be loatra. Zao no tsara fantatra koa ny végétaux arakaraky ny tany, zay moa le tenentsika teo arakaraky ny tany aniriny no zavatra vokariny. Io végétaux io koa se défendre rehefa hoe agressif am'le tany. De lasa izy ohatra mamorona misy ohatry ny hoe misy coque foronina. De zay moa zany ohatra ny hoe oxalate, lectine et cetera et cetera. De reny avy eo le tsy zakantsika le mahatonga an'le miteny hoe allergique amin'ny anana, allergique amin'ny anana satria reny en fait no de zay koa no mahatonga ohatra hoe raha ohatra ka olona végétarien de ambany ny ferany. Ny antony le fer an'le végétaux en fait voasarona, voaharo anatina coque, ataoko hoe tsotra be le izy anatina coque de lasa tsy assimilen'ny vatana tsy ohatran'ny fer any amin'ny hena ohatra. Fa raha hay mi-traiter an'le végétaux en fait de avoaka le fer ao anatiny. Mivoaka ihany, misy assimilation kokoa zany le izy. Ok. Zay. Lalina mihitsy le satria lasa rehefa nazahoana miaina am'le izy, mampianatra am'le izy, mianatra am'le izy de zany ina ihany zany sakafo azo hohanina. Lasa zay ny avana satria zay en fait mila traitena, mila fantarina aloha hoe ty le sakafo avy aiza, autant possible hoe avy aiza io sakafo io de arakarak'izay am'zay ny traitenao anazy. Zay fotsiny. Ok.
Saotra betsaka dokotera amin'ilay zay torohevitra kely be dia be zay. Manana programma hafa kosa izy dokotera Oby amin'ny hoe ahoana ny fomba mba hanatsarana an'ity fandaharantsika ity a, mba tsy ho zavatra amin'ny réseaux sociaux ohatr'izao na amin'ny internet fotsiny zavatra ho ataontsika fa mety mba hisy fihaonana angambany amin'ny mpanaraka antsika, iresahantsika resaka fahasalamana amin'ny ankapobeny no misy tematika koa azontsika hoentina anatin'ilay izy a. Saotra betsaka dokotera amin'ny manaraka. Rahasoa antsika rehetrarehetra.